Faly tafahoana aminao indray atao anatin'ity fandarana ity ary faly hanolotra lohahevitra vaovao izay rahantsika midinidinika eto indray mandritra ny fotoana vitsivitsy. Mbola tombontsoa fifaliana ao antsika hatrany mandray ny pasteur Repartina Fanera izay tondra izany lohahevitra vaovao izany ho antsika mianakavy dia sady miarahaba asitsika no faly mandray izany koa atao anatin'ny fandarana. Miarahaba anao namanadino ary fifaliana indray satria lohahevitra vaovao no diniantsika ary manona ny fiadanan'ny tompo amintsika ihany koa ary makasitraka sadiny amin'ny fahasotoantsika sy ny faly anantsika mandrakariva hiaraka mandinika ny ten'Andriamanitra. Lohahevitra anankiray izay atao hoe goavana no manoloana antsika dia ilay nomena lohateny hoe ny baiboly sy ny fanambadiana. Tena midadasika izy io zavatra anankiray efa ela dia ela, tranainy dia tranainy dia mbola mitoetra amin'izao fotoana izao ary mbola atrehantsika mianakavy izany lohahevitra lehibe izany. Raha ataontsika indray mitombo maso kely dia iray amin'ireo fanomezana lehibe indrindra natolotr'Andriamanitra ny olombelona ny fanambadiana sy ny foronony voalohany iray koa raha vao namorona izao tontolo izao izy. Ary heverina fa mahasoa izany izy io amin'ny ankapobeny satria noforon'Andriamanitra sy nataony fanomezana ho an'ny olombelona. Dia eto ny boky ny Genesisy. Ivalafatra mihitsy tsika miaraka amin'ny pasteur Repartina Fanera iresadresaka mikasika ny lohahevitra io ka anio no fizarana voalohany anomboantsika izany dia omenanao vetrany ary ny fitenenana pasteur. Ya marana ny voalazanao teo namanadino ny amin'ny fampidirana hoe lohahevitra tena lehibe ary midadasika izy ity ny amin'ny resaka hoe fanambadiana. Fa le lohahevitsika zany dia hoe ny baiboly sy ny fanambadiana, hoe inona no lazain'ny baiboly makasika ny fanambadiana. Dia rehefa miresaka fanambadiana izay tsika zany dia misy lafiny marobe zany ao anatin'ny voaresako anatin'izay, ohatra hoe ny fifamofoana, ny dingan'ny fanambadiana, ny ohatra ny koa raha tsika mahita ankehitriny ny fisaram-panambadiana. Dia hojerevantsika zany mandritra n'ity fandiniana ity hoe inona no mba lazain'ny baiboly makasika n'izany rehetrarehetra izany. Izany lafiny momba ny fanambadiana izany. Ka tena malina izy ity satria tena zava-misy koa izy namanadino realite izay iainana mihitsy moa zany ty resaka fanambadiana ity. Ary anisan'ny toe-javatra misy ankehitriny namanadino ny hoe indraindray zany efa manomboka tsy tsapany olona le voalazana teo hoe fanomezana ilay izy nomen'Andriamanitra ny olombelona, fa le zava-misy ankehitriny dia ohatra nefa tsy tsapany olona ny tsirony le fanambadiana, le mahazava-dehibe an'le fanambadiana dia ohatra ny lasa mandeha ho azy fotsiny mivady dia avy eo misaraka tsisy olana dia zay na lasa miaraka ho azy iny dia lasa ho mialatsina amin'ity fitete lasa mivadivady ho azy zay fotsiny. Ndao tsika hivady sisisy. Dia tena olana tsy haintsika ankehitriny zany izy io eo anivon'ny fiarahamonina, kanefa aza tena manadinao fa rehefa ny tokantrano no tsy milamina dia tonga dia misy fiantraikana an'ila izy amin'ny fiainana rehetrarehetra. Efa tsy milamina koa ny fiarahamonina dia tsy milamina ny firenena. Miainga avy any amin'ilay tokantrano itsika hifototry ny fandrosoana sy ny firindrana rehetrarehetra mihitsy. Ndao iroso ary itsika. Ara-potoana mihitsy izany ny ten'Andriamanitra tonga amintsika dia hanasana anao am-pitiavana ny anaraka an'izany hatramin'ny farany. Atombotsika amin'ny namoronana ny olombelona mihitsy zany no hanomboantsika anazy satria tsy nisy ny fanambadiana raha tsy misy olombelona. Dia ndao atombotsika amin'ny fomba namoronan'Andriamanitra ny olombelona ary satria ireo olombelona ireo no nakamban'Andriamanitra ao amin'ilay fanambadiana. Genesisy toko voalohany 2:20 no vaky itsika. Genesisy toko voalohany ka ny 2:20 izao no vaky ny teny. Ary Andriamanitra nanao hoe andeha isika amorona olona tahaka ny endritsika araka ny tarehintsika, ary eo koa izy hanjaka amin'ny hazan-drano amin'ny ranomasina sy ny voromanidina sy ny biby fiompy sy ny tany rehetra ary ny biby rehetra izay mandady na mikisaka amin'ny tany. Ao anatin'io tokosandrino namana dia efa misy zavatra
mafonja mihitsy apetraka mahakasika ny fanambadiana. Voalohany zany de hoe Andriamanitra nanao hoe ary Andriamanitra nanao hoe andeha isika. Resaka zany isika zavatra pluriel izy isika fa tsy tokana fa miteny izy hoe andeha isika izy Andriamanitra. Aitsika moa zany Andriamanitra telo zay ray zany tiany olazaina. Andeha isika hamorona olona, de le olona zay hoforonina manahoana le voalazana eo tahaka ny endritsika hozy izy, tahaka ny endrik'Andriamanitra zany le olona zay ny foronina. De ny teboka faharombeza-be zay voalaza eo koa de hoe ary aoka izy hanjaka hozy izy. Le olona zay foronina araka l'endrik'Andriamanitra zany dia natao hanjaka, kanefa volazana eo hanjaka amin'iza na hoe amin'inona de hozy izy aoka izy hanjaka amin'ny hazandrano, amin'ny ranomasina sy ny voromanidina sy ny biby fiompy sy ny tany rehetra ary ny biby rehetra zay mandatona mikisaka amin'ny tany. Natao hanjaka amin'ny zavaboary, biby, hazandrano sy ny sisa sy ny sisa, fa tsy natao hanjaka amin'le olona zay mitovy endrika aminy. Le vajany io resaka fanambadiana le lohavintsika le olona zay miforon'Andriamanitra de ny forona araka ny endriny ary natao hanjaka amin'ny zavaboary. Kanefa zavatra misy eo amin'ny resaka fanambadiana namana dinao dia misy resaka fanjakana na hoe fomba fiteny hoe manjakazaka. Misy fanjakazakana ao amin'le fanambadiana dia ny zavatra miseho le anankiray manjakazaka amin'ilay anankiray. De lasa miova zany le Baiboly hoe ary aoka izy hanjaka amin'le vadiny. Kaizy tsy zay kay le izy zay mba zava-dehibe an'izy ity tsy izay mihitsy namoronana ny fanambadiana na namoronan'Andriamanitra ny olona zay nakambany ho mpivady, tsy natao hifampanjaka zany zay izy, tsy natao hifampanjaka izy mivady hoe le vehivavy ohatran'ny forte personnalité be de izy no mifehan'le lehilahy na hoe mitondra an'le lehilahy amin'ny lohany sy izy fitentsika taritiny amin'ny lohany le lehilahy. Tsy natao hifampanjaka kay le mpivady fa natao hanjaka amin'ny zavaboary. Mbola hidirantsika ihany koa io ny amin'ny resaka hoe inona ny tiany olazaina hoe hanjaka amin'ny zavaboary. Voalaza eo ny biby, dika koa ve zany hoe tsika olombelona efa natao hanjaka amin'ny biby ka de zao zany nanaovantsika amin'ity biby ity. Mahazo mandripaka, mahazo mamono, mahazo ho tiavina. De misy koa ane amin'izao fotoana zao namana dinao olona manambady biby sady zay olona manambady biby, tsy haiko hoe avy amin'io hoe zany no nandraisana an'izany hoe natao hanjaka amin'ny biby tsika ka hovadiko zany ty biby ty. Ohatra mampieritreritra ane le zava-misy ankehitriny. Aika ny Baiboly zany namana dinao hatramin'ny voalohany dia efa tena nametraka tsara ny fototra na ny prinsipa ny fanambadiana. Noforona araka ny endrik'Andriamanitra zany le olona zay nakamana ho mpivady. Mazava izy io lasy vavy ane izy io mbola hiverenantsika zay rehefa avy eo. Fa zao misy zavatra kely ty zay tiana ho tsindriana kely, ny fomba raha namoronana ny olombelona. Ndao mba jerevantsika ny fomba namoronan'Andriamanitra zao tontolo zao. Mety efa haitsika izy fa mahaliana kely ty zavatra ty. Genesis 1:1-7 zao no nanomboka ny famoronana. De ahoana ny fomba nataon'Andriamanitra? Genesis 1:1-7. Genesis 1:1-7. Ary Andriamanitra nanao hoe misy mazava de nisy mazava. Nanomboka namorona Andriamanitra io mazava ny forony voalohany, de ny fomba namoronan'Andriamanitra mazava de niteny fotsiny izy hoe misy mazava de nisy mazava. De manaraka eo rehefa mamaky tsika de ohatran'izay daholo no namoronany azy. Misy abakabaka de nisy abakabaka. Ao amin'ny 5 milaza an'izay izy. Misy abakabaka ozy izy dia nisy abakabaka. De rehefa namorona ny tany amin'izay izy ny zavamaniry. Ahoana ny fomba namoronan'Andriamanitra ny zavamaniry? Ao amin'ny 2:1. Genesis 1:1. Genesis 1:1 ka ny 2:1. Ary Andriamanitra nanao hoe aoka ny tany aniry ahitra sy anana mamoa
ary azo fihinam-boa izay mamoa samy araka ny karazany avy ka manamboa ao aminy eny ambonin'ny tany dia nisy izany. De raha toizantsika amin'ny 2 de izy ary ny tany naniry ahitra sy anana mamoa samy araka ny karazany avy sy ny sisa. Rehefa namorona ny zava-maniry Andriamanitra, tsy niteny mihitsy izy hoe misy zava-maniry na hoe misy azo fihinam-boa amin'ny tany, tsia fa ozy izy mivolaza ianao tsara be izy aoka ny tany ozy izy hamoaka haniry ahitra sy anana mamoa. Aoka ny tany haniry, zany aoka ny tany ampitsimoka zava-maniry. Ny tany no tenen'Andriamanitra mba hamoaka zava-maniry. De nisy zava-maniry mitsiry avy amin'ny tany. Ndao amijerijerentsika ndray rehefa namorona biby Andriamanitra, biby any anaty rano zany io, amin'ny 7:10 Genesis 3 any. Genesis 3:10 dia nisy hariva ary nisy maraina andro 4 izany. Ao toizantsika 9:20 ary. Ary Andriamanitra nanao hoe aoka ny rano be zava-mananaina ary aoka isy vorona anidina ambonin'ny tany eny amin'ny abakabaky ny lanitra. Ty zao no lazainy rehefa namorona ny zava-mananaina any anaty rano izy de ozy izy aoka ny rano ho be zava-mananaina. Ohatra tsy teny aoka isy trondro isan-karazany fa ny rano no niteneniny. Ny rano aoka ny rano ho be zava-mananaina dia mivoaka avy tao amin'ny rano ny zava-mananaina na vaventy na madinika, trondro zany. Rehefa namorona ny olombelona amindray Andriamanitra de iny le nivakitsika voalohany, de niteny Andriamanitra hoe andeha isika amorona olona, isika izy tena no teneniny. Zay le izy andeha isika, izy tenany Andriamanitra telo zay raha izy andeha isika amorona olona. Tsy niteny mihitsy Andriamanitra rehefa namorona ny olombelona hoe vovotany namorona ny olombelona, fa tsy niteny izy tamin'le aoka ny vovotany amoaka olona de asiana fofinaina fotsiny, tsia fa niteny izy hoe andeha isika amorona olona. Ravana malany ny afatra ampitaina amintsika zany amin'izay karazana ohatrany hoe fampitana kely zay de zao: ny zava-maniry avy amin'ny tany no mivoaka, ny tany no tenen'Andriamanitra hoe aoka ny tany haniry zava-maniry hazo fihinam-boa. Ny trondro avy ao amin'ny rano, ny rano no namoaka azy, ny rano no nampisy azy, ny trondro ny rano no nampisy azy. Haitsika tsara tompoko fa ny zava-maniry rehefa ngotana miala amin'ny tany de manao maty, maina, malazo. Rehefa ngotana miala amin'ny tany le zava-maniry sarana amin'ny tany de maty izy, malazo. Ny trondro rehefa esono anaty rano, ny trondro maty ihany koa, de atao ety ivelany ety maty koa io. Rehefa tafasaraka amin'le rano zay nampisy azy zany le azan-drano dia maty izy. Ny olombelona tompoko ahoana ny nampisy azy? Andriamanitra no niteny andeha isika amorona olona. Dikan'izay rehefa tafasaraka amin'le Andriamanitra ny olombelona zay niforonina de maty koa izy. Zay le sasa zay tiana ampitaina amintsika. Ny tany no namoaka ny zava-maniry, ka raha vao tafasaraka amin'ny tany ny zava-maniry de maty. Ny trondro ny rano no namoaka ny trondro, nipoiran'ny trondro, rehefa miala ao anaty rano ny trondro de maty. De azadiny tompoko fa ny namorona an'Andriamanitra antsika olombelona de izy tenany Andriamanitra mihitsy no nilaza hoe andeha isika amorona olona, dia fofinaina avy aminy no nahavelona antsika olombelona. Dikan'izay raha vao misaraka amin'Andriamanitra zany ny olombelona de maty izy. Zay ny io le havana malala miresaka fanambadiana tsika zao fa azadiny fa Andriamanitra namorona ny fanambadiana. Ka raha vao misaraka amin'Andriamanitra zany ny olombelona
ao anatin'le fanambadiana dia matavetrana. Zany hoe raha mbo atsika kely le fomba fitenana azy, raha vo le fanambadiana zany no tsy misy an'Andriamanitra ao anatiny de rava io fanambadiana io. Raha mamaky ny asan'ny apôstôly toko fahafito ambin'ny folo andininy fahavalo amby roapolo sika andin'izay fampiasan'ny mpamaky baiboly maro de milaza fa izy Andriamanitra zany no ivelomantsika sy etsehantsika ary iainantsika araka ny nataon'ny mpanotony kira sasany teo aminareo hoe faterany koa isika. Mahafinaritra le kisarisary nampiasainao teo naterantsika ohatrany hoe tany namoaka zavamaniry, miteraka zavamaniry, ny rano miteraka hazandrano, itsika Andriamanitra miteraka atsika. Le nampiasainao teo koa le andininy hoe andeha isika le finiavan'Andriamanitra mihitsy amorona le olona manokana tsy mitovy amin'le zavaboary hafa de tena manaika le ataoko hoe mitondra antsika amina tombam-bidy ambony mihitsy. Ya fa mbola manamafy an'izay zany na manadinao ao amin'ny Genesis toko faharoa andiny fahafito ny fomba namorona an'Andriamanitra ny olombelona izay manamafy mihitsy hoe tsy tahaka ny zavaboary hafa tsika ka nitenenina fotsiny hoe aoka ny tany vovotany amoaka olona tsy zay na de azon'Andriamanitra natao koa azo natao zay satria ohatran'izay namoronana ny zavaboary hafa, misy mazava, misy abakabaka, misy hazavana eny amin'ny lanitra de niteneny tany sy ny rano moa zany namoaka ny hazo sy ny hazandrano. Fa ndao jerevantsika le namoronana ny olombelona. Genesis toko faharoa andininy fahafito ary vovotany no namoronan'i Jehovahandriamanitra ny olona ary nofofoiny ny fofinaina mahavelona ny vavorony de tonga olombelona izy. Saotra tompo. Vovotany namoronana ny olona dia ny tena zava-dehibe eo dia nasiny nofofony ny fofinaina mahavelona ny vavorony, nasiny nomeny fofinaina mahavelona, souffle de vie izy tsika. Sofinaina mahavelona de tonga olombelona izy. Avy aiza le sofinaina le fofinaina mahavelona? Avy amin'Andriamanitra. Amin'Andriamanitra. Nasian'Andriamanitra fofinaina dia velona le olona. Souffle de vie. Fa ndao mamakely tsika namana dino any amin'ny Jaona toko faharoapolo. Jaona toko faharoapolo andiny faharoa amby roapolo. Ahoana indray mba lazain'i Jesosy? Jaona toko faharoapolo ka ny andininy faharoa amby roapolo. De zao ny vaky ny teny. Ary rehefa nilaza izany izy dia nanisy fofinaina ka hoy izy taminy ary raiso ny fanahy masina. Misy fofinaina ray koa voalaza eto. Jesosy miteny nanisy fofinaina hozy izy Jesosy. Mahafinaritra be le nosy zany le ahoana nilazantsika anazy le fifandraisan'le tenin'Andriamanitra. Any amin'ny Genesis rehefa namorona ny olona Andriamanitra dia fofinaina mahavelona. Nasiny fofinaina mahavelona, souffle de vie. Rehefa aty Jesosy indray aty amin'ny Testamento vaovao nanisy fofinaina ihany koa, nanisy fofinaina ny olona, ny mpianana tamin'izany nanisy fofinaina. Inona le fofinaina izay nomeny Jesosy? Fanahy masina. Hitanao zay mifandray aloha zany raha ny tena marina. De rehefa miala le fofinaina maty ny olona. De ny olona koa rehefa tsy misy ny fanahy masina maty ny izy sa tsy zay? Za zany tsy miteny hoe le fanahy masina le souffle de vie fa lay hoe Andriamanitra nanome fofinaina mba avelona ny olona. De io namana dino no mampiavaka ny olona amin'ny biby. Io le fofinaina io ne mampiavaka ny olona amin'ny biby. Biby ani tsy manana esprit sa zay? Tsy manana an'le fofinaina le nomeny izy, nomen'Andriamanitra izy ka afaka anavaka ny tsara sy ny ratsy ny sisa. Tsy manana an'izay ny biby. Ary zay koa namana dino no mahatonga le hoe ny olombelona rehefa ialan'le fofinaina de lasa ohatran'ny biby. Ialan'le fanahy masina zany satria fanahy le fofinaina any amin'le Jaona toko faharoapolo, fanahy le fofinaina. De rehefa ialan'le fofinaina ny olona de lasa ohatran'ny biby. De lasa manao fiainam-biby, lasa manao toetram-biby. Miala tsiny ny amin'izay fiteny izay. Ka raha fitiana zany le izy, le hoe ny olombelona kay zany nasiana fofinaina izy, na hoe manana fofinaina izy, de izay mahatonga azy antsoina hoe être spirituel fa tsy être charnel.
fa être spirituel ny olombelona zay le hoe manana ny endrik'Andriamanitra satria le fanahy zay nomena azy fanan'Andriamanitra ne nomena azy manana ny fanan'Andriamanitra zany izy de ino no mahatonga azy hanana ny endrik'Andriamanitra zay le hoe noforoana araka ny endrik'Andriamanitra ny olombelona de raha dao jerevantsika hoe ao amin'ny Genesis 1:7 lay olona zay noforoan'Andriamanitra ary manana le endrik'Andriamanitra manana le fanan'Andriamanitra zany ohatra ny ahoana Genesis 1:7 Genesis 1:7 ary Andriamanitra naharo ny olona tahaka ny endriny tahaka ny endrik'Andriamanitra no namoronany azy lahy sy vavy no namoronany azy mazava be le olona zay noforoana tahaka ny endrik'Andriamanitra sisy dia lahy sy vavy tsy ndriko tsara namana dinao zay lahy sy vavy tsy ny lahy ihany satria izy noforoana voalohany Adama ne noforoana voalohany le lehilahy zany noforoana voalohany tsy Adama ihany koa no noforoana araka ny endrik'Andriamanitra na hoe manana ny endrik'Andriamanitra fa le vehivavy ihany koa de tsy iza faheva dia voalaza eto fa manana ny endrik'Andriamanitra ihany koa lay vehivavy de tsy iza faheva zany amresaka fanambadiana namana dinao de indraindray voateny ihany koa io tokosadina hoe raha ny tena marina tokony anahoana zany endriky le mpivady le lehilahy sy le vehivavy samy endrik'Andriamanitra samy mitovy endrika ane izy le lehilahy sy le vehivavy mitovy endrika de tsy ina fa neny endrik'Andriamanitra mitovy endrika izy tsy tokony samy hafa zany le lehilahy sy le vehivavy tena important be zay amresaka fanambadiana mitovy endrika fandrendreo fanambadiana mivoaka le teny hoe ianao ty tena niova ianao tsy ohatran'izao ianao tamin'ny voalohany niova inona zany niova endrika ianao tamin'ny voalohany mba tsara ihany ianao tamin'ny voalohany ianao mba tena zao ianao niova endrika atra niova endrika ahoana kanefa azadio fa le lehilahy sy le vehivavy mitovy endrika an'izy samy manana ny endrik'Andriamanitra ka raha hoe raha miteny le lehilahy hoe ianao tena niova endrika de tokony andinika ny tena koa zany le lehilahy izy koa ve zany mbola mitazona le endrik'Andriamanitra sa efa niova ihany koa satria zay zany le endrika zay namoronana an'Andriamanitra an'le lehilahy sy le vehivavy ny teboka angezabe faharoa zay raisitsika amin'ny tokosandino namina dinao resaka fanambadiantsika izao lehilahy sy vehivavy tokony no noforoan'Andriamanitra lehilahy sy vehivavy baiboly tsy miteny mihitsy hoe rehefa namorona olona Andriamanitra tahaka ny endriny dia lehilahy sy lehilahy na hoe vehivavy sy vehivavy fa mazava ny voalaza baiboly kay lahy sy vavy no namoronany azy sy vavy no namoronany azy ojerefa atsika mandritra ty fandinena ty mahaliana be izy ty hoe manahoana ny fanambadiana taorianan'io nanahoana de hitatsika ny amin'ny resaka hoe concubinage zany hoe lasa ny ampy le izy raha lahy sy vavy de lasa ny ampy hoe lahy ray de nisy vavy de nisy vavy de nisy vavy maromaro zay zany endrika fanambadinana izany fa izay hoe ny namoronan'Andriamanitra izy de ojereo atsika dao za rehetrarehetra zany amin'ity fandinenany ten'Andriamanitra ity ndao faraparanantsika raha ty fizarana voalohany ty de ny hoe namoronan'Andriamanitra ny olona fototra ara-baiboly ny fanambadiana ao amin'ny Genesis 2:7 ndao resintsika am'izay Genesis 2:7 ary Jehovah'Andriamanitra nanao hoe tsy tsara raha irery raha lehilahy de anaovako vady sahaza ho azy izy fototra ray lehibe koa io rehefa noforonina le olona eto an'izao le lehilahy ny voalaza eto zany hoe le vehivavy zany mbola tsy teo mbola tsy nisy fa i Adama no efa vita efa noforonina araka ny endriny de voalaza eo ozy izy Andriamanitra tsy tsara raha irery
raha lehilahy de nanapa-kevitra Andriamanitra hoe hanaovako vady saza ho azy izy. Misy teboka ngezabe namana teo voalaza ny toko sandinina tsy adamako tompoko no miteny tamin'Andriamanitra hoe Andriamanitra tena tsy mety amiko le tokana fa mila namana ka mba tadiavy hevitrano mba hanaovy namana na hoe tadiavy namana. Tsy adamako no niteny tamin'Andriamanitra hoe mila namana Andriamanitra zao ve namorona anao aho tsisy namana fa iza no miteny Andriamanitra tompoko. Andriamanitra mihitsy no miteny hoe tsy tsara amin'ny olona raha izy. Hojereo antsika koa zay namana tinao ty fandiniany ty fa misy koa zany eo anivon'ny fanambadiana manana mandray fanapahan-kevitra ohatran'izay hoe za aloha de za tsy hanambady aloha za irery itokana reny za célibat angambany zay mila mahazatra antsika za hijanona célibat tsy hanambady kanefa hitako izany Andriamanitra mahita ay tsy ianao keny mahatsapa ary ianao tsy ianao keny manapa-kevitra fa Andriamanitra no mahita sy manapa-kevitra hoe mety aminao ny manambady de izy ihany koa no manao vady ho anao. Mbola hojereo antsika koa zany dingana zany aorianao fa ndao ivelona amin'ny andiny 5:12 tsika. Inona no zavatra efa niainan'ny Adama talohan'ny nitenenan'Andriamanitra io hoe tsy tsara raha irery izy fa mila namana izy. Inona zavatra nanahoana ny fiainan'ny Adama talohan'io ao amin'ny andiny 5:12 milaza azy. Genesis toko 2:12 ary Jehovahandriamanitra nitondra an'raha lehilahy ka namponina azy tao amin'ny saha Edena hiasa sy hitandrina azy. Zay asa diny tompoko fa talohan'ilay 5:12 zay nanapahan'Andriamanitra hevitra fa mila namana lay lehilahy zay noforoniny de ny voalaza zavatra niseho izy Jehovahandriamanitra nitondra an'raha lehilahy ka namponina azy tao amin'ny saha nomen'Andriamanitra fonenana na fitoerana lay lehilahy de Adama zany fa niaraka tamin'izay ihany koa dia ahoana voalazany aninona ao amin'le toerana io hiasa sy mitandrina za nomen'Andriamanitra fonenana izy nomen'Andriamanitra asa izy ary nomen'Andriamanitra zavatra tantanana izy. Inona zava-misy ankehitriny tompoko ohatrany tsy mipetraka ihany koa io fa zavatra misy indrindra moa an-tanora de misy an'le hira moa zany hanambady aho de le tanora hanambady io mbola tsy eo tsy manana fonenana mbola tsy eo le asa tsy manana asa tsy misy zavatra tantanana. Zay zany mahatonga antsika handinika an'ity lohahevitra ty ravana malala hoe inona ny tena voalaza amin'ny Baiboly mahakasika ny fanambadiana mifototra zany ary manahoana zava-misy ankehitriny ka zay le hoe hitanao le ohatra nasehoko zany zao le hoe ny zava-maniry rehefa miala amin'ny tany de maty, ny hazandrano rehefa mialo anaty rano de maty, ny olombelona koa tompoko rehefa miala amin'Andriamanitra le fototra zay nampisy azy de maty izy. Ohatran'izay koa ny fanambadiana namana dinao. Ny fanambadiana rehefa miala amin'le fototra zay namorona an'Andriamanitra sy nananganan'Andriamanitra azy de maty koa i fanambadiana. Ya veriko fa mahaliana anao ty lohahevitra ity tsy andro mihitsy ny anohizana azy indray fa ny fotoana aloha manapetraka dia ho faranantsika eto ny fizarana androany isaorantsika ny ireo namana zay nampifandray nampita ny sary nampita ny feo tany atokanantsika tsara ray avy tany ndao entana mivavaka ty lohahevitra ty satria tena iankinanaina mihitsy pasteur. Ndao ary hivavaka tsika raha ina zay ny an-danitro misaotra anao zay fa tena tia anay ianao noho ny fitiavanao no namoronanao ny olombelona tahaka ny endrikao ary mbola noho ny fitiavanao ihany satria ianao dia Andriamanitra fitiavana no nanorenanao ny fanambadiana isaoranay ianao Andriamanitra satria fitahida sy fanomezana lehibe avy aminao zany kanefa iarahanay mahita ankehitriny tompo fa tena miova
ary miasimba potika izany fanambadiana izany. Efa niala tamin'le fototra izay nanorenana ho azy ny fanambadiana ankehitriny. Dia misaotra anao se satria mbola tianao hiverina eo amin'izany fototra izany indray ny fanambadiana amin'izao andro iananay izao. Taio ny tsirairay avy, taio ny mpivady, taio ny tanora ihany koa. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Dia mankasitraka iram-poeran-tsaina ho antsika tsirairay avy izay naharitra naraka ny fandaharana. Mampanantenanao izay fa tsy handiso fanantenananao ny tohiny izany izay rahantsika amin'ny fotoana manaraka. Isaorana ny pasteur izay mitondra ny hafa-pamonjena ho antsika ho an'ny tokantrano tsirairay avy. Isaoranareo namana teknisianina izay mikirakira ny feo sy ny sary ary dia ankasitrahana ihany koa ny fahaliananao naharitra ny aino izany sy nijery izany hatramin'ny farany. Mandrapijeritra.